ho ahy atrany ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay mpanaraka an'izao fandarana izao. Arabaina ianareo ary tsofina rano mba ho isan'ireo olona any on'Andriamanitra ny heriny magaga ianareo zay mandre an'izao afatra entiko izao. Araky nefa nambarako hatram'izay de izao, misy Andriamanitra ary mbola miasa hatram'izao izy, ka zay nataony fahiny, zay nataony tany aloha ela be tany araka mivolazan'ny baiboly de mbola hainy atao mandraka ankehitriny. Fa ny condition de izao, ianao mino sy resy lahatra amin'ny fonao rehetra fa misy Andriamanitra. Zay aloha ny voalohany-drindra. Hebreo 12:9 no manambara zany, fa tsy vakiko moa le teny. Ianao mino fa ato anaty ty baiboly ity no miteny amitsika zanak'olombelona Andriamanitra. Zava-dehibe ihany ko zany. Fa akoatran'izay, ianao mandray ny teny nataon'Andriamanitra aminao ka manaraka zay lazainy amin'ny folo rehetra, na dia tsy fanaraka loatra amin'ny saina maneritreritra ao aza le teny, dia arahanao foana amin'ny fonao rehetra. Anome ohatra ao, ary ohatra natao alantsika tahaka. Ohatra ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha no entiko ho anareo, zay voalaza ao amin'ny bokin'ny Josoa 1. Toy zao zava-nisy tam'izany fotoana izany. Rehefa niala tany Egypta ro zanak'Israely, dia nidododo nentin'Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra-dronosy tantely. Kanjo tantarain'ny baiboly fa tafajanona teo alohan'ny tanànany Jeriko ry zareo. Ina no antony natonga azy ireo tafajanona teo? Raha ny fandeha tantara no jerena de tsy maintsy mamakivaky an'io tanàna Jeriko io izy vao tonga any amin'le tany tondra-dronosy tantely. Kanefa le tanàna Jeriko voadidina manda lehibe sady matevina be no afo be, ary vavadin'ny tanàna dia nihidy faran'izay mafy. De verevitra Josoa sy ireo londom-pisorona tam'izany fotoana zany hoe ahoana no atao? Ahoana no atao? Satria voasakany ty mantany Jeriko ty isika. De ina moa zany no nataon'ireo zanak'Israely tam'izany? Ina nataon'ireo olona? Ina nataon Josoa? Niadevitra zareo, nifampidinika zareo, ary ambony zany nivavaka tamin'Andriamanitra ry zareo. Tena nivavaka tamin'ny fony rehetra, ary tao anaty zany rehetra zany no niseho tamin'ny Andriamanitra, niseho tamin'ny Josoa Andriamanitra. Ary nilaza vaovao mafaly lehibe tamin'ny Josoa ny tomp'Andriamanitra. Ary akoatra le vaovao mafaly lehibe de nanome toromarika azy ireo hoe zao no ataonareo mba tonga anareo afaka mamakivaky an'ity tanàna ity. Andao nge vakitsika ny voalasan'ny baiboly ao amin'ny Josoa 1 de ny andiny vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5. Ary nihidy mafy Jeriko tam'izany noho ny zanak'Israely, tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Andiny 2. Ary Jehova tamin'ny Josoa, idro, efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba ny lela maherina. Zany hoe aza matahotra mihitsy anao ry Josoa, aza mitebiteby ianao, aza manay ianao, fa izao Andriamanitra ivavahanao no andray an-tanana ny tanàna, andray an-tanana ny olona mahero tanàna, andray an-tanana ny mpanjaka, de atolotra eo anatreanao mba ho babonao, mba ho resinao. Zay ny dikany lay ao amin'ny andininy 2. De amin'ny andininy 3 ray de hoy Andriamanitra,
ty le taridalana, ty le toromarika. Ko mandeha ihana manodidina ny tanàna indray mandeha, ianareo mpanafika rehetra, ene manaloha anaovan'izany. Zany hoe mandeha manodidina tanàna mandritry ny eninandro ianareo. Adiny faefatra. Arasy mpisorona fito mitondran-jomara fito mahafaneno eo anoloan'ny fiara, ary amin'ny andro fafito de ho didin'ny-pito ny tanàna. Zany hoe rehefa vita ny eninandro ka miditra fafito ny andro de ho didinina impitondray ny tanàna. Toizantsika ihany famakena teny. Aroka mpisorona hitsoka ny anjomara. Andiny fadimy. Ara manao feo lavareny ny anjomara mahafaneno, ka renareo ny feon'ny anjomara, de anakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia irodana am'izay ny mandany tanàna ary akatra samy zotra am'izay hitsy ny afy ny olona. Ry havanao, eto a de mampaheranareo rehetrarehetra zay mpanaraka an'izao fandarana izao. Na inona aretina misy eo aminao, na inona olana misy eo aminao, na inona ady atrenao am'izao vaninandro misy atsika zao de zao ihany. Aza miala amin'Andriamanitra mihitsy anao. Aoko tahaka ny Josoa ianao. Enjany ny olana natreny Josoa tam'izany fotoana zany, fa tsy nampiala azy tamin'Andriamanitra akory zany. De zay mahatonga mampahery hoe aza miala amin'Andriamanitra mihitsy anao. Ary apetrao amin'Andriamanitra ihany koa, apetrao amin'ny foana ny momba anao rehetra sy ireo zavatra manahirana anao. Fa amin'ny maha-olombelona anao mantsy dia tiany anao hiankina amin'Andriamanitra. Any Petera 2:5 de ahoana ho ny baiboly? Apetrao amin'Andriamanitra fanahina reo rehetra, reo zavatra mampitepitepy, reo zavatra mampidobodoboka fo, fa izy Andriamanitra no iay anareo. Ka rehefa izy no miay anareo de azo antoka fa izy zany no ampandresy anareo. De izao, raha sy ho fampairezana ho anao manokana ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely. Inona ho ianao ny zavatra nataon'Andriamanitra tam'izany? Voalohany, tsy naveran'Andriamanitra ny ady rery ry zareo zanak'Israely zay notariny Josoa. Nampahery azy ireo tamin'ny alalan'ny teny Andriamanitra ary nanome toky fa Andriamanitra mihitsy no hiady ho azy ireo sady ampandresy azy ireo. Zany nge ny voalaza am'ilay Josoa 9:2 zao voasoratra verina vakiny indray. Raha mbola ny fampidinika sy ny ady hevitra, raha mbola atao anatin'ny fotoam-pivavahana ary Josoa, de zao ny teny nomen'Andriamanitra azy ireo. Aro Jehova tamin'ny Josoa, indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery. Araky nefa nambarako taminareo miteny amitsika amin'ny alalan'ity baiboly ity Andriamanitra. Ato izy no miteny sy manome vahaolana ho anao, ho antsika. Ato ihany ko izy no milaza aminao ny am'ireo zavatra tiany hitondrana na ny zavatra tiany hitantanany anao. Ny anaran'izany teny zany de antsoina hoe teny fikasana. Noho zany, raisy ny teny zay nataon'Andriamanitra ato anatin'ity baiboly ity, manoloana ny aretina, manoloana ny olana, na manoloana ny ady zay atrenao. Raisa ny teny zany ka arao tsara, ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny eo aminao manokana. Enao tsara nge ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely, entin'Andriamanitra mampandresy azy ireo hoe averitsika vakina lay Josoa 9:1 voalohany faharoa ary hatramin'ny 5. Ary nidy mafy Jeriko tam'izany noho ny zanak'Israely, tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Aro Jehova tamin'ny Josoa, indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakana mba amin'ny lehilahy mahery,
ko mandeha ihana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra enemana no anaovanao an'izany mandritry ny eninandro ianareo no mandidina ny mandany Jeriko. Andiny faefatra toizana ny famakina teny. Ary asy mpisorona fito mitondra anjomara fito mafaneno eo alohan'ny fiara, ary amin'ny andro fafito dia hodidino ipito ny tanàna, aroka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Ary manao fialavareny ny anjomara mafaneno, ka renareo ny feo ny anjomara, dia anakora mafy ny vahoaka rehetra, ka de irodana am'izay ny mandany tanàna ary akatra samizotra am'izay itsiny avy ianareo. De ino ianao no nataony Josoa rehefa nandrea zany teny nataon'Andriamanitra zany izy? Ino ianao no nataony Josoa? Tena faly sy ravo ary nisaotra an'Andriamanitra izy, ny amin'ny teny zay nomen'Andriamanitra azy, ny amin'ny toky zay nomen'Andriamanitra azy. Zay zany voalohany. Faharoa, niraisiny Josoa le teny nataon'Andriamanitra ho teny tena marina ary teny tsy maintsy tanteraka. Ary ny fahatelo dia narahany zany teny zany sady nakatoaviny. Vokany nirodana ny mandany Jeriko na dia matevina be sy ambo be azy. Nirodana tsy tamikery, nirodana tsy tampatanjana, fa nirodana no niery magaga na seun'Andriamanitra, satria olon'Andriamanitra Josoa sy ny zanak'Israely. De ndika zany dia nandresy ry Josoa, nandresy ry Josoa, ary afaka namakivaky ny tanàna mba ahafany manohy ny dian'izy ireo makany am'le tany tondra-drono sy tantely. Andao vakitsika ny voalasan'ny baiboly ataony Josoa toko fahenina, de vakina aloha ny 120. Ary tamin'ny nandihana ny fanimpitony, raha nitsoka ny anjomara ny mpisorona, de ho Josoa tamin'ny vahoaka, manakora fa efa nomeny Jehovah anareo ny tanàna. Zany mantsy fa nametraka afatra Andriamanitra zao ny taridala ny tariko anareo izy. Mandidina ndre mandeha sanandro no mandany Jeriko ianareo, tsy misy mikotabataba, tsy misy mirakoraka. Ary amin'ny andro fafito de hodidinareo impito ny mandany Jeriko. De rehefa vita zay mandidina impito zay, de tsofina mafy ny anjomara, de anakora am'izay nareo, fa aorinan'izay de irodana io manda io. De zay ny voalasan'ny 120 hoe, ary tamin'ny nandihana fampitony, raha nitsoka ny anjomara mpisorona, de ho Josoa tamin'ny vahoaka, manakora fa efa nomeny Jehovah anareo ny tanàna. De arin'ny 20, de nanakora ny olona, ary notsofina ny anjomara, ary nondreny vahoaka ny feny anjomara, de nanakora mafy izy, ka nirodana tam'izay ny manda, ary niakatra tao an-tanàna samizotra tam'izay tsy niavy ny olona ka afaka ny tanàna. Ary naringany tam'le latsapatra zay rehetra tao an-tanàna, na lehilahy na vehivavy, na tanora na antitra, na omby na ondry amanosy na boriky. Dikany nivoaka ho mpandresy 100 isan-jato Josoa. Tompoko, teaneo ny voninany, teaneo ny mahandriamanitra azy, eo aminao manokana zay mandre sy mahita anzo afatra entiko zao ny tompoandriamanitra. Teaneo zany izy riavana malala. Fa zay voalazako zay condition, ianao mino fa misy Andriamanitra. Ianao mino fa miteny aminao amin'ny alalan'ity baiboly ity Andriamanitra. Ary anisan'ny lehibe, ianao mandray ny tenin'Andriamanitra ary manaraka zay lazainy. Zao mantsy ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny, ny tsy fanarana zay lazainy, de mahatonga ozina. Efa hitika zany tantara zany. Zany no fototsy ny ozina teo amin'ny Adamaseva. Zany ihany koa no fototsy ny ozina teo amin'ilay lehilahy atao hoe Saoly mpanjakan'Israely. Satria tsy mba nanray tsara ny tenin'Andriamanitra ary tsy mba nanaraka ny taridalana zay nomen'Andriamanitra azy izy ireo. Fa rehefa mahita olona kosa Andriamanitra hoe mandray ny teniny ary manaraka zay lazainy, de tena mahatsapa afa-po Andriamanitra.
ary zay fahafapoan'Andriamanitra zay no matoka an'Andriamanitra maneho ny voninany sy ny mandriamanitra azy eo am'le olona. Dino tsara keny zavatra nitranga tamin'ny androny Josoa hoy Andriamanitra mandehana mandidina ny impito ny tanàna ianareo ndre mandeha san'andro zay fotsiny, ary amin'ny andro fafito dia tsofina ny anjomara mafaneno andidiny impito anareo aorina zay de tsofina ny anjomara mafaneno de anakory ianareo fa rehefa manao zay nareo de hoy Andriamanitra hoe irodana manta. Fitapatoetra nge zany fizana toetra ny olona zany hoe atraiza moa zany ny tena finoany olona an'Andriamanitra, atraiza ny tena finoany olona ny tenin'Andriamanitra, atraiza ny tena favonoan'ny olona anaraka sy akatò tenin'Andriamanitra. Satria raha zany hevitra zany de ohatrany hoe hevitra ataingina fotsiny hoe ahoana no ampirodana manda am'zany zavatra asain'Andriamanitra ataontsika izany. Fa ny Josoa sy zany Israely tsy tia lala fa zay lazain'Andriamanitra aminazy no marina ka de arahana sy akatoavina na de tsy fanaraka tamin'ny saina amaneritrerini azy. Ary zay ny tena mahafaly an'Andriamanitra hoe le olona mandray ny tenin'Andriamanitra, manaraka tenin'Andriamanitra, mankatoan'Andriamanitra ka rehefa hitan'Andriamanitra fa nanao an'izany Josoa sy zanaka Israely de no amarin'Andriamanitra ny tenany vavany hoe irodana tokoa io manda io ka de nirodana. Anome ohatra anankiray ihany koa ao, ohatra ao amin'ny testamenta vaovao ndray no entiko aminareo zay voalaza ao amin'ny Lioka 15 dia ny tantaran'ny Petera sy ireo namany no voalaza ao. To zao ny zava-nisy tamin'izany. Ndray maraina de kivy ratsy Petera sy ireo namany satria efa nanarato nandritry ny alina fa tsy nahazo na inona inona. De tamin'ny maraina io zareo no nifanena tamin'i Jesosy. Teo mpanadiovana ny arato ry zareo no nifanena tamin'i Jesosy. De ho Jesosy tamin'i Petera, alaivo ndray ny aratonao efa diovinao io de makalesana amin'ny lalindalina ary atsipazo ny aratonao fa zao no teniko aminao azo trondro be de be mihitsy anao. De ama olombelany olombelona moa de somary nanazava Petera, tompoko efa narato nandritry ny ala nge zay rehetrarehetra reo zay ekipareo fa tsy nazo na inona. De toka saina Petera tamin'ny farany de o Petera kanefa no ny teninao dia irosany amin'ny lalinao ary atsipokany amin'ny lalina ny arato. Ka rehefa nataony Petera zany olo ny baiboly dia nahazo trondro be de be izy, laka na anakiroa no ny fenona ary feno tanteraka efa saika nilendrika mihitsy no ny amarony trondro azon'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Raha ohatra ka tokoa ka maha olombelan'olombelona nge ahoana moa no mbola iverenana anaratony indray? Efa nandritry ny aly ianao no ny asa mafy fa tsy nazo na inona inona de manina no mbola iverina anarato ndray amin'io maraina io, fotoana tokony hodina sy ialana sasatra sy akana saina io maraina io. Fa saingy no fandresen-dahatra atao anatin'ny Petera fa le misy no miteny, le Kristy no miteny de ny ekeny sy nakatoavana zany hoe narahany sy nampiariny ny tenin'ilay misy, tenin'ilay Kristy vokany dia nahazo trondro be de be ry zareo. Tompoko, inona ny aretina misy eo aminao am'izao fotoana ianao mandray asao? Inona le olana zay tena mampitanolika anao ary mampitomany anao andro manalina? Fotoana mety amin'Andriamanitra izao ry havana ho fanehoany ny fisiny sy ny voninahiny. Ianao ke raha mahita sy mandray am'izao fotoana izao dia aza mieritreritra fa kisendrasendra na fifandrifinjavatra efa laminasin'Andriamanitra izany satria tonga ny fotoana hoe ianao dia tian'Andriamanitra ho tsonjovina hositraniny amin'ny aretina mahazo anao. Ianao tian'Andriamanitra ho tsonjovina esorina aminao ny olana mahazo anao vitan'Andriamanitra zany ry havana taloha elabe nanao an'izany izy manaka ankehitriny mbola mavita an'izany izy. Tsory vavolombelona aminareo ngiahy vo tsy ela
tamin'ny Alakamisy masina de nisy fotoam-pivavahana lehibe nataonay tao fiangonana RHEFI Androndrakely. De tamin'ny fotoam-pivavahana lehibe io de mivavaka ho an'ny olona marary ao, de marobe mihitsy reo olona zay narary no sitrana. Ary anisan'ny olona sitrana tam'zany de vehivavy anankiray zay accidenté, de iny tokony aviny zany lasa nisy takaitra sady tsy mijana fanantenana, de nyonona fony satria accidenté izy, efa nitsabolona de atreo zany no vitany mpitsabo, vitany dokotera. Fa tao anatin'le fotoam-pivavahana akoriavana zava-makaka rehefa niandrandra ny herin'Andriamanitra manasitrana, niandrandra ny herin'Andriamanitra manafaka ity vehivavy ity, de niasa teo aminy voninahitr'Andriamanitra, niasa teo aminy herin'Andriamanitra manasitrana, ary de sitrana izy. Ary zay no antony atoka azy nandroso teny anoloana ny joro vavolombelona ny tantara ny aretina zay nazo azy. Tsara nge Andriamanitra riavany, tena tsara nge Andriamanitra riavany. De tak'zany ihany koa vehivavy anankiray fanitelo zao no amin'izay ny fotoam-pivavahana atao fiangonana RHEFI Androndrakely. De inona ho ianao zavatra nitranga atao fiaina ty vehivavy ity? Narary nono izy, ary efa voakanana, voakara le nonony, satria niteny dokotera hoe cancer du sein mahazo anao. De namonjy fotoam-pivavahana izy tao amin'ny fiangonana zay tandremako. De tamin'ny fahatelony de sendra antoroteny de nanao vavako any marary, de ray natomporiavana fa nijoro vavolombelona izy tonga de maina vetivety lay fery teo am'le nono zay nono, ary tsy njany tsy teo tsolo le nana, tsy teo tsolo ianko le raha, ary niala ny fanantanana. Riavana tsisy mahay an'zany tsisy mahay an'zany hoe eo ihany de mitranga zavatra tak'zany, fa Andriamanitra mavita zavatra lehibe tsy sakatry ny saina. Ary zany no antony mahatonga mampahiranao manao hoe inona ny aretina misy aminao, na ihany koa inona ny olana mampitomany anao, mampilatsa-dranomaso anao. Fotoana mety amin'Andriamanitra zao ho fanehoan'ny fisiny sy ny voninahiny, fa mila manaraka ny condition le nambara teo ianao. Fa ity ny tena lehibe indrindra amin'ny condition ny finoana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ary ny fandraisana Jesosy ho ao anatinao. Tsaro fiavana fa am'izao vaninandro zao de zava-poana avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy misy azon'Andriamanitra tao eo amin'ny olombelona, na de milaza fa mino fisin'Andriamanitra aza izy, raha ohatra ka le Jesosy zanak'Andriamanitra no men'Andriamanitra atsika, no tsy raisitsika, no tsy metsika toerana ho anatsika, de zay zava-poana zavatra rehetra, ary tsy misy azon'Andriamanitra tao, tsy misy azon'Andriamanitra tao. Zany nge no antony natonga Jesosy ny tena mijona toko 7:20 andininy faheniny hoy izy, zao lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy afaka makany amin'Andriamanitra ray raha tsy amin'ny alalako Jesosy, ary ny Andriamanitra ray tsy afaka maneo na inona eo fiainana ro zanak'olombelona raha tsy amin'ny alalako Jesosy. No zany indrindra riavana, de zay le condition lehibe indrindra, mila mino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra anao, mila mandray azy anao, mila manome toerana Jesosy ao anatinao ianao. Raha ohatra ka miroso am'izay dikan'izay zao ianao, de hivavako anao ary amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao de aneo ny voninany sy mierina mandriamanitra azy Andriamanitra. Raha marary anao dia ho sitrana takan'ireo olona zay nijoroko vavolombelona teo. Raha manana olana anao dia tsy amposinao tena tsy mampino hoe, fa tena mamany olana eo ny fiainanao marin'Andriamanitra. Ndo hivavaka tsika tompoko, ndo hivavaka apetrao ny fonao tananao, raha afaka mandoalika anao de mandoly mihitsy, vavaka tsika. Tompandriamanitra, misaotra anao zahay fa tsara ianao, mpanao tsara ianao, misaotra ny am'izao afatra nampitondrainao azao, misaotra na amin'ny herinao zay tena mahagaga tsy takatry ny saina, zay tanteranao eo fiainan'ny olona androany. Zay rehetra mino am'ty androandroany ity, anehoanao voninahitra sy Andriamanitra ao,
ny aretina esoriko amin'ny anaran' Jesosy, ny aretina sy fanatenana miala amin'ny anaran' Jesosy, ny feretra vatateran'ny olona vokotra kansera mihitsana ary maina tanteraka amin'ny anaran' Jesosy, ny fanatenana miala, ny fivitosana ao anaty esoriko amin'ny anaran' Jesosy. Tompo Andriamanitro, reo manana olana ihany ko anehoanao voninaitrao, anehoanao ny herinao amin'Andriamanitra tsy toanao, mahay zavatra mahagaga tsakatra saina tokoa ianao Andriamanitra, tsy hainay ny lalako ombany fa mino anao fotsiny zay, matoka ny teninao de ivan'ny olana. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra Tompo, amen. De isaorana moa Andriamanitra ny am'izay afatra netiny izay sy ny vavaka zay nataoko teo. Mino aho ary matoky fa raha nyraisinao tamin'ny fonao rehetra zay afatra zay, ary nyraisinao ihany ko ny vavaka nataoko, dia miasa ena aminao ihany ny herin'Andriamanitra. Tena manasitrana, tena manafaka, tena mamonjy, ary ho hitanao fa tena tsara io Andriamanitra io. Ny teniko farany de ity: raha sitrakareo ka tsy lavitra ny misy anareo de tongava mamonjy ny fiteham-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Fitahina ho anao zany ry havana, fahasoavana ho anao, tsy hoe ny fiangonana misy anay ihany akory ny tsara indrindra eto Antananarivo, eto Madagasikara, fa izay kosa de matsapa hoe tena mba fiangonana nofidian'Andriamanitra, ny fiangonana misy anay, ary miasa ho Andriamanitra. Ka noho zany dia tsy menatra izay ary tsy misalasala ny manasa anareo ho avy, fa dia ho hitanareo ny fiasan'Andriamanitra, tianareo ny tompo. Zay ngamba ny afatra apetrako tompoka de raha ny fahasoavana. Io voasoratra io moa zany ny telefônina afanareo mifandray aminay. Zay zany tompoka de manao veloma amin'ny manaraka indray tompoko. Telua